Ireo mpanapaka jentilisa izany indray no anasanantsika rehetrarehetra amin'ity alarobia maraina ity. Ry mpiara-midinika namana, faly ny fo tavahoana somatsara aminao indray amin'ny fanohizana ny dindinika izay efa nataontsika omaly. Miarahaba antsika rehetrarehetra amin'izay toerana misy antsika any. Ny fahasoavan'ny tompo anie ho aminao mandrakariva ary ny fiadanany anie anjaka ao am-pon'ny tsirairay avy. Dia ary araka ivavaka isika miloha izao dindinika ifanaovana izao. Rainay io izay eny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Ray mpamindra fo sy mpamila heloka, ray be fitiavana, ray mitantana sy mpikarakara, miaro sy mamonjy anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'izao fotoana izao ihany koa, ankehitriny ary mangataka izay ny mba amelanao ny tsy fahatanterahanay, anadiovanao ny faloto sy ny fahotanay rehetra, aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mangataka izay ny fanena masina ny no ampitoerinao aty amponay. Amin'anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ireo mpanapaka ny jentilisa. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny Israely dia maneho amin'ny endriny maro eo amin'ny ivon'ny fiangonana amin'ny andron'ny testamenta vaovao. Raha ny marina, satria faminaniana no resantsika. Ny firenen'i Israely dia maneho mialoha ny fiangonana amin'ny lafy maro aty amin'ny testamenta vaovao. Eo ihany koa, manondro ihany koa ny fahalavon'izy ireo dia maneho ihany koa ny fahatsoan'ny fiangonana amin'ny lafiny maro. Rehefa nitranga ny fiemorana teo amin'ireo vahoakan'i Israely, dia nanangana vahoaka vaovao Jesosy, dia ny fiangonana izany. So ny voalaza eo amin'ny 1:20 amin'ny filazantsara ny Matthieu 20, Matthieu 20 ka ny 1:10 ka hatramin'ny 1:17 manao hoe: fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andriana ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary lehibe ny manapaka azy fatratra, fa tsy mba toy izany aminareo, fa zay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary zay teo mpagnambondrina aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo, ka nanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro. Nampitandrona Jesosy mba tsy hanao fahatsoana amin'ny tahaka izay nataon'ny Israely fahiny ny fiangonana ankehitriny. Inona zavatra nitranga teo amin'ny Israely? Nangataka olombelona atao mpanjaka izy ireo. Ny vokany, niteraka fitotonganana mpitondran-tena izany safidy izany. Niaratsy fanahitrandro mpanjaka mandra-pamelan'Andriamanitra ny Babilônina mba haka ity vahoaka ity ho babo mba hanitsiana azy. Ny fahababola tany Babilônina dia nataon'Andriamanitra mba hanitsiana reto vahoaka an'Andriamanitra. Re mpiara-midinika namana, nisy toe-javatra nitranga toy izany koa teo amin'ny fiangonana kristianina. Na dia natao hanana rafitra toy ny amin'ny firenam-panompo sampy aza izy. Rehefa tonga mantsy teo amin'ny fitondrana ny empereur Constantin, dia ho natsiary tao maivamaivana ny mpino toa-nitsahatra ny fanenjehana kristianina tamin'izany fotoana izany, dia nieritreritra izy rehetra fa fitahiana izany, kanefa nanomboka teo dia nihevitra ny fiangonana fa afaka nanaraotra ny fahefan'ny empereur aza ho ny tombotsoa manokana. Nanomboka teo ary dia nisy ady lahy nipotra teo anivon'ny fiangonana tamin'ny taonjato 104. Ary rehefa tsy hain'ny fiangonana ny vahana izany olana izany, dia nitaraina tamin'ny empereur izy, dia niditra an-tsehatra ny empereur. Nanomboka teo dia nifandray tendro
ny fivavahana sy ny fanjakana. Nangatahany fiangonana hiditra an-tsehatra ny elanelana amin'ny rarahan'ny fiangonana ny fanjakana, ary rehefa tafiditra ny fanjakana dia nanomboka teo niaratsy ny toetra raha teo anivon'ny fiangonana kristiana. Inona zavatra nitranga? Fantatsika tsara fa ny empereur Constantin dia empereur gentilisa, kanefa toa tafiditra teo amin'ny fandaminana ny fiangonana. Ary zavatra nitranga nanomboka niditra teo amin'ny fiangonana ny marimaritra iraisana tamin'izao tontolo izao. Inona tokoa no zavatra niseho? Tafiditra tany am-piangonana ny fanompoan-tsampy, ary dia nanao ratsy no ny teo aloha aza izy ireo. Ny fiangonana dia nanaraka tsikelikely ny fomba fanaon'ny mpanjaka, fanjakana gentilisa, ary tamaro tamin'izy ireo no novonoana izay noheverina fa manelingela ny asan'ny fiangonana sy ny asan'ny fanjakana. Re mpiara-midinika namana isany, andeha isika hiverina eo amin'ilay fandaminana napetrak'Andriamanitra. Andriamanitra no manjaka. Hitantsika tsara fa ny fifangaroan'ny fiangonana amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron'i Constantin, dia nampitotongana ny ara-panahin'ny fiangonana. Ny vahaolana dia izao, andeha hiverina. Ary izay nahatonga Jesosy ampitandrina reto mpianany izay natsangana ho vahoaka vaovao ireto fiangonana. Eo izy hoe, izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo nareo. Ny fiangonana zany dia mpanompo izy ireo. Ary izay nampahatsiavan'i Jesosy manao hoe, fa tahaka izany zanak'olona, tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Re mpiara-midinika namana, miantso atao amintsika androany dia andeha anaiky indray ny fandaminana napetraka ilay mpanangana ny fiangonana vaovao Jesosy izany. Ka tsy nihevitra avy any ivelany, andeha tsy ampidirina ao anivon'ny fiangonana ny marimaritra iraisana, fa andeha kosa ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandaminan'Andriamanitra no tokony hisy eo anivon'ny fiangonana kristiana, eo anivon'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Andriamanitra ny mianao ny fahindrina ka ahafahanao manapa-kevitra fa Andriamanitra irery ihany, Kristy no tompon'ny fiangonana, ary izy no tokony ankoatoaviny tsirairay avy. Ndeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra ny amin'ny dinidinika izay nomenao androany, ka nampahafantarinao anay fa rehefa nisy ny fiemorana tamin'ireo Israelita fahiny dia nanangana vahoaka vaovao ianao dia ny fiangonana izany. Fiangonana izay natsoina mba ho fahazavana, natsoina ihany koa mba tsy hanao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao, fa natsoina kosa anaiky ny fandaminana anao ny sitraponao. Mitahery anay tsirairay avy, ary aoko izahay mba hanaiky izany fandaminanao izany. Dia aza mafoy na mahasaraka anay ana tompo na iza misy anay avy, ny vavaka tonolona sy angatana aminara Jesosy irery ihany. Amen.